Manahona daholo nareo. Za ihany tiako izy. Joelokely mamy fonareo. Joelokely le ranomanitra ny ampanankareny e. Tsy tadidy sahady ve? Vao mandeha kely ve le olona dia tsy tadidy sahady ohatran'ny reniny tsy nisy reny teo amin'ny fiainanareo. Niverina satria malahelo anao hono nareo zizy ny teninay. Ka hitanareo ny antony tsy nahateo anahy koa navelako mihitsy ny aloha nareo andehandeha any amin'izay alehanareo any dia avy eo nareo miverina eto amiko any. Navelako mihitsy koa aloha mba tena any amin'ny marge daholo ny fiainanareo sy ny fifantohan'ny sainareo sy ny masonareo dia navelako mihitsy aloha amin'ny marge daholo ny fiainan'izao tontolo izao sy ny mason'izao tontolo izao. Dia arabaina marge alohany baolina be ndry. Dia vita aloha izay ny marge mirahasoa amin'ny marge dia raha mbola misy hafa mbola te hanao atsangano ny tanana izay mbola te hitenona izay mbola te hihirana izay mbola te handiha atsangano ny tanana dia amenanareo kely aloha sehatra. Tsisy tao ary mitohina antsika. Dia faly tafahoana aminareo tsy hitanareo hoe ny lehibe avy ohatran'ny hoe ny lehibe sady miena kely ny takolako dia faly dia mienako moniko manomboka vitavita ny feonam-beraisam-pirenena mony dia faly ihany koa ao anatin'izay dia izay mahatonga anahy mamiveriverina ety dia inona moa resaka resahako teo. Dia izao nareo io sao dia mieritreritra hoe ilay izaho tsy teo iny dia hoe tsisy arako daholo ny zavatra ataonareo sy ny konokononareo sy ny rehetrarehetranareo eto amin'ity Facebook sy ny sisa ity fa izaho io masoko io mahita tsara dia isofiko io maheno tsara dia mandinika anareo ny nataoko raharaha dia mandinika tsara dia misy analizy nataoko izaho manokana manam-pahaizana anahy classe de 9e misy voka-pikarohana izany nataoko izay atolotra anareo androany. Ka rehefa nataoko izany ny fandinihana sy ny fikarohana dia hitako fa ny olona mahay vava dia tena tafita. Jerenareo fotsiny eto amin'ny Facebook eto ny olona mamiratra sy hita matetika sy malaza eto amin'ity Facebook ity dia olona mahay vava. Tena hoe olona mahay vava daholo dia lasa malaza na ny teny izao ary moa dia mahay vava fotsiny dia malazalaza fahatany. Dia ao dia betsaka moa zahay ao izao. Dia tsy amin'ny resaka hoe eto amin'ny Facebook sy ny réseaux sociaux fotsiny fa tena misehatra rehetrarehetra mihitsy dia hita hoe mahatafitaka ireo olona ny mahay vava sady mampanankarena. Ny pirofo mitohaka amin'ny fihirivantsika tsirairay avy dia hita fa mahalasa minisitra io mahay vava io. Mahalasa minisitra. Ny sasany moa fara-pahaliaka maty ny lasa DG na ministera. Io mahay vava ihany koa dia tena havitana mivarotra satria hitanareo misy an'ilay olona le mahay vava be iny le manao direct eto amin'ny Facebook izy dia manaraka daholo ny olona dia eo izy manao mahay vava fanitsanana eo dia nefa izy sady mivarotra produit de beauté mivarotra inona mivarotra iny dia mividy ny olonako. Vidiny olona dia mpanenjika tozora afara fa ny azy mandeha ny aferany. Je fazy. Mbola tsy lesy lahatra ihany venareo hoe manana fanomezam-pahasoavana amin'ny fanovana feo mahatafita ilay mahay vava. Ny sasany izany moa tafakatra tampoka eny an-dapa manao mahay vava eny an-dapa fanatrika amin'ny filoham-pirenena. Ka ny hafatra androany dia izao. Nareo ray aman-dreny raha ohatra hoe mahatsikaritra hoe mahay vava ny zanakareo dia aza ferana intsony hoe aza mahay vava ohatr'izany sao dia meko ny tamaineo. Aza atao an'izany intsony izy fa tokony faly nareo hoe mahay vava ny zanako ho tafita ity zanako ity ho mpanan-karena ity zanako ity. Dia ny hafatra ho an'ireo mahay vava andalam-pahatafitana sy andalan'ny maha-mpanan-karena azy sy andalan'ny akarana eny an-dapa sy ny sisa.
moramora ihany na izany aza indraindray sao dia mihinana kakazo na sao dia mandratra olona rehefa maivava izany dia mba misaina ihany sao dia mandratra olona mitsantona fotsiny. Fa ny maivava izany tsy tokony ampiasaina hoe andratrana olona tsy naninona aho na andotoana olona na anaratsiratsiana olona na anopana olona, tsy mety izany fa io maivava io mila saina miaraka amin'io dia izay vao tafita fa tsy hoe maivava fotsiny ianao dia hopetiky ny ho tafita sopanaka-reny. Izay izany ny hafatra androany ka dia ny amarana koa azy dia hoe samy maivava ampahendrena sy ampahamendrehana daholo. Dia izay dia samy hotahian'Andriamanitra daholo. Tsy haiko hoe Roviana indray no miverina eto mety mazotozoto kely angamba ato dia eny mba très bientôt izay veloma daholo dia samy hotahian'Andriamanitra daholo na mandry na mipanaka re.